reharehantsika rehetrarehetra mihitsy a ny favitany ty teleférika ity midika sy milazy zany fa mandroso tanitsika tsy maintsy maniratra Madagasikara ary tsy maintsy mandroso Madagasikara. Tsy priorité zany teleférika n'Antananarivo zany. Tafiakatra hatrany amin'ny 2.5 tapitrisa euro na manodidina ny 3.7 miliara ariary ny fotodrafitrasa teleférika eto Antananarivo fotsiny izay tsy mbola misy idiran'ny fikojakojana ny lafin'ny sécurité an'ity teleférika ity mandritra ny fampiasana azy. Zany vola be tsy toko tsy firohan'izany dia tsy maintsy alohan'ny fitondrana malagasy miaraka amin'ny vahoaka malagasy sy ny taranaka faramandimby isa-taona satria dia io 2.5 tapitrisa io dia notrosaina tamin'ny banque Société Générale sy ny établissement financière Natixis izay orinasa frantsay daholo ary miara-miasa amin'ny gouvernemanta frantsay. Rehefa nataony manam-pahaizana kajikajy tsotsotra izany rehetra izany dia mitetiny eo amin'ny 9.20 miliara ariary raha amperahana amin'ny zana-bola ny trosa tsy maintsy efain'ny fanjakana malagasy isa-taona amin'ny banque Société Générale mandritra ny 12 taona araka ny voalaza ao amin'ny lalàna 2.24 tsipika aotra 2.30 izay navoaka ny HCC ary tsy maintsy alohan'ny taona 4.24 ka hatramin'ny taona 4.32 zany vola be zany. Raha ho an'ny établissement financier Naxitis kosa dia ananan'izy ireo vola mitetina manodidina ny 2 627 084 euro na 12 miliara 692 000 ariary ny fanjakana malagasy raha araky ny lalàna navoaka ny HCC ihany. Contrat 4.10 taona kosa ny an'ity établissement financier ity izany hoe amin'ny taona 7.33 no feptaona tokony hanefainana izany trosa be amina miliara ariary zany. Raha tambatra izany rehetra izany dia mitentiny eo amin'ny 12 224 000 euro na 59 miliara mahery isa-taona ny vola tokony averin'ny fitondrana malagasy amin'ny Société Générale sy Naxitis noho ny fanamboarana an'ity teleférika ity fotsiny. Ka arak'izany dia tsy lôjika ny fametrahana an'ity teleférika ity eto Madagasikara raha araka ity fanazavan'ny Serge Zafimahova ity tsy amin'ireo toerana tena ahitana olana ara-pifamoivoizana toy ny fitohanana na lalana ratsy be akory no ametrahana ny zotra teleférika. Eno iara ny voalazan'ny Serge Zafimahova. Raha nanao an'io anie lôjika dia nanao na aéroport ny Tananarivo makany ohatra hoe makare amin'ny Garany Sorana. Azonareo zany zao ny lôjika dia misy lôjikany izy am'izay zany ny olona raha hoe ataontsika hoe hanentsika aéroplanina sy ny karazany dia iny zany ny andehanany sady hoe afaka asiana sécurité tsara le izy dia hoe mipetraka tsara fa tsy lôjika mihitsy anie soin le na le afandeha le izy peut-être ka nataonjareo avy an'Itos koa mety nitaingina ihany ny mpon'ny Itos satria any anisany misy manahirana be ny embouteillage azonareo ny tiako resahana mba misy zavatra lôjika zany rehefa manao zavatra fa tsy manao zavatra filinina fotsiny hoe zay mampifalifaly ny saina. Investissement négatif ihany koa izy ny fametrahana an'ity teleférika ity eto amintsika mampibabitrosa an'ireo taranaka faramandimby ity teleférika ity izany hoe zaza mbola tsy miforona akory dia efa manana trosa sahady araka ny fanehoan-kevitry Serge Zafimahova hatrany. Amiko hoe io investissement négatif io ary io trosa tsika anie tsy maintsy andony trosan'io aza dino anie fa ny trosa amin'ny Madagasikara androany ny trosa amin'ny Madagasikara androany efa presque efa 70 taona ny remboursement ny trosatsika efa manakaiky amin'ny 70 taona eo amin'ny valo amin'ny 80 taona raha tsy diso trosa Madagasikara zany hoe ny zanakareo mbola tsy niteraky nareo zany fa ny zanakareo koa zany ny zafikelinareo zany zany efa nareo mbola tsy mananjanaka dia efa manana trosa zay ny zany zao le situation ary tsy vitan'izany ihany anefa fa vola tokony natokana ho an'ny sehatra hafa izay lahara-pahamehana kokoa manakaiky ny vahoaka no nampiasaina nanamboarana an'ity fotodrafitrasa teleférika ity. Raha jerentsika fotsiny izao ny sehatra ny fanabeazana dia ho an'izay miaina an'izany dia hita fa tsy maimaimpona ny fidirana amin'ireo sekolim-panjakana eto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao tsy inona dia ny ray aman-drenin'ny mpianatra no tsy maintsy mandoha vola ahafahana manome ny karaman'ny mpampianatra firameny anivon'ny EPP rehetra eto amintsika. Araka ny tatitra avy amin'ny ministéran'ny fampianarana dia tsy maintsy mandoro alina ka hatramin'ny 3 alina ariary arakaraka ny isan'ny mpampianatra firamina amin'ny EPP tsirairay avy ny ray aman-drenin'ny mpianatra atao sara-pisoratana anarana na droit d'inscription andohavana an'ireo karaman'ny mpampianatra firamina ireo.
rehefa nataon'ny mpanao gazety matianina ihany koa mantsy ny kajikajy dia afaka andohavana ny droit d'inscription anankizy miisa roa tapitrisa mahery vola 58 milliards 200 millions d'ariary tsy maintsy aloha anaovana ny teleferika io, na ihany koa afaka ampiakarana ny karaman'ireo mpampianatra frama isam-bolana izay mandray latsaky ny karama farany ambany tokony ho raisiny eto Madagasikara. Ankoatr'izay ihany koa efa mahatratratra any amin'ny 550 isy ireo mpivarotra efa nesorina tetsy amin'ny petite vitesse araka ny voalazan'ny sekretera-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy toeram-pinenana Gérard Andriamanoisoa. Mbola ilaina toerana malalaka ny fametrahana fidirana hafa nefa ka arak'izany dia toeram-pivarotana miisa 70 any ho any no mbola tsy maintsy hoe sorina etsy amin'ny petite vitesse izay misy ny toby fiantsonan'ny teleferika hoy izy. Mbola maro dia maro ny tetikasa izay manana lanja ambonimbony kokoa tokony atao laharam-pahamehana urgent kokoa no ity fametrahana ny fotodrafitrasa teleferika ity fa tsy eo amin'ireo sehatra voalaza ireo aloha ireo ihany. Ohatra fotsiny izao hoe resaka fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa. Ka arak'izany dia maro be no naneho hevitra sy nametra-panontaniana mahakasika an'ity fotodrafitrasa ity, indrindra manoloana ny fahantrana lalina misy eto sy ireo olana maro be goavana iainan'ny vahoaka manerana ny nosy satria dia tena diso safidy tanteraka ny politika-panjakana hoy izy ireo. Ireo sehatra izay tena ilaina fivelarana bebe kokoa dia giazana na tsy rarahina fotsiny tsotra izao ary tena tsy atao laharam-pahamehana mihitsy fa tsy izay sehatra fototra tena mitondra ny fampandrosoana marina. Mbola eo ihany koa ny posibilite hoe tsy fahaiza mitantana fotsiny tsotra izao. Izay ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Anisan'ireo nanamafy ary mbola manamafy hatrany ny tsy mahalaharam-pahamehana ny fametrahana an'ity fotodrafitrasa ity ny solombavam-bahoaka Brunel Razafy Androfa. Aminy dia lalana ratsy ny tokony ho laharam-pahamehana fa tsy ny fanamboarana teleferika izay tsy mahavahan'ny olana manerana ny nosy akory fa giazana amina toerana iray kanefa isika rehetra miara-malala fa tsy Antananarivo irery Madagasikara. Enoy ary ny fanehoan-keviny izay mazava be ato anatin'ity rakitsary ity. Za aloha zany dia nisy an'ireo teratany malagasy tsy miombona ary mametraka fa tsy priorité zany teleferika na Antananarivo zany. Ny antony dia tsotra, ny district eto Madagasikara raha tsy mifandray akory dia inona no hiazakazana amina teleferika? Ilainy zany fa ao arina fa raha ohatra ka mandahatra laharam-pahamehana ampifandraisa aloha le district satria zany angeny zao mahazo anay any kongo zao tsisy mijery, tsisy mahita satria tsisy lalana satria tsy namboarina satria maninona dia mety hipetraka hoe tsy izy volana tsy ampy vola dia tsika ve nahazo vola tamina fiaraha-miasa amin'ny firenena anankiroa bilatéral dia ary le vola trosaina dia maninona nitazomina amina toerana anankiray nefa le filana any amin'ny faritra mbola goavana be sy ngeza be. Na dia eo aza nefa izany fanankianana izany dia hafa mihitsy ny fijerin'ny avy ao amin'ny fitondrana. Tsapa sy tsikaritra fa tena resy lahatra tanteraka amin'ity fotodrafitrasa ity ny filoham-pirenena malagasy sy ireo mpanaradia azy. Reharehan'ny Madagasikara ny fahavitan'ity teleferika ity hoy hatrany ny filoha Andry Rajoelina satria raha araka ny fomba fijerin'ny filoham-pirenena manokana dia tsy olana ara-pifamoivoizana fotsiny no hovoavaha rehefa vita tanteraka ity teleferika ity fa mahavahan'ny olana ara-ekônomika misy eto amin'ny nosy ihany koa izy ity. Isintona vahiny mpizahan-tany marobe mba mahita ny rovana Antananarivo sy ny kianjan'ny Bareavy eny ambony eny araka ny lahateny izay nataony nandritra ny fanandramana ny teleferika tamin'ny faha 20 ny volana Jona lasa teo fa ihany koa natao any vahoaka manana fari-piainana antonony na classe moyenne hoy izy ity izay tsy mahazaka mandeha taxi ray alina ariary. Ndao indray ara enona ny zavatra voalazan'ny filoha Andry Rajoelina. Ny fitohanana ihany koa dia mampikatso ny araka ekonomika eto amintsika. Noho izany zavatra telo zany no ahafahantsika mitondra mifanavozana mikasika ny fomba fitaterana eto Antananarivo. Ny voalohany na tsika manao tramway, ny tramway zany tsy maintsy alalahana ny lalana nefa ny lalantsika efa tera zany hoe tsy mety. Faharoa dia ny manao métro zany hoe mandavaka any ambanin'ny tany. Ny tany eto amintsika marécageux
zany hoe onaona ny ankamarony tsy possible ny manao an'izany métro zany eto Antananarivo. Ny lala tokana natao zany dia ny hoe ny afahana moderniser ny fitaterana eto dia ny fanaovana any ity téléphérique ity. Rehatsika rehetrarehetra mihitsy ny fahavitany ity téléphérique ity. Ny olona rehetrarehetra zany zao les classes moyennes zay tsy afaka mandeha taxi PDB ny classe moyenne ny taxi 10 000 ariary fa ianao zany raha mandeha téléphérique ianao 3 000 ariary midika sy milaza zany fa mandroso ohatranytsika tsy maintsy maniratra Madagasikara ary tsy maintsy mandroso Madagasikara. Araky ny voalazan'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao dia eo ampanaovana ny tolotra ho an'izay orinasa voakasika ny amin'ny fampiodinana raha teknika n'ity zotra téléphérique ity ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny resaka fivarotana tapakila andehanana amin'izy ity ka noho izany dia hiteraka asa be ho an'ny tanora malagasy ny fananganana n'ity foto-drafitrasa téléphérique ity hoy Gérard Andriamanoisoa. Mandra-pamitana ny appareil 2 sy 3 aloha zany ditantsika ahoana ny andinana ny appareil 1 anosy soarano. Amin'izao fotoana izao tsika mamarana ny fakakevitra moa zany sy fiantsoana tolotra. Rehefa manana anankiroa tsika ao amin'ny herinandro ity ngamba no vitaina teraka izy dia tolotra amin'ny filoham-pirenena dia fantatsika hoe izy ilay professionnel zany matianina zay manao ny anampy antsika amin'ny fampidirana ara teknika satria saripady be le izy sy ny fampidirana amin'ny commerce fampidirana ny vantana be sy ny karazany. Vao mipetraka izay rafitra zay hiditra ao anatina société de droit malagasy moa fiteny an'izany dia afaka manodina amin'izay zany ny linina anosy sorantsika. Izy zany ny fiantsonan'ireo tanora zay asa satria be dia be ny asa foronina ao anatin'io dia raha vao mipetraka izay dia afaka mampiditra olontsika fa izao aloha zany zavatra tsapa dia hoe vita tanteraka ny test vita ny andro rehetrarehetra dia ara teknika zany milamina isika. Faly dia faly ihany koa ny mahasoivo frantsay rehefa avy nandray anjara tamin'ny andrana natao tamin'ity téléphérique ity raha ny nolazainy tamin'ireo mpanao gazety maro teny an-toerana izay nambarany mazava ihany koa fa tohanan'ny fanjakana frantsay amin'ny resaka arabola sy fahaiza-manaon'ireo orinasa frantsay. D'abord, je suis très content et très favorablement impressionné par la visite de ce matin qui donne d'ailleurs une vue tout à fait nouvelle de Tananarive et qui est très, très belle. Je dois dire que nous avons avec plaisir appuyé ce projet du gouvernement malgache par deux façons. D'abord par les financements de l'État français et puis également et surtout par le savoir-faire de nos entreprises. Et je voudrais féliciter les entreprises Poma et Colas qui ont fait un travail tout à fait remarquable, qui ont respecté les délais, qui ont fourni aux Tananariviens un magnifique nouveau moyen de transport. Ce n'est pas le seul. Je crois que le président a dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse que la ville avait été construite pour 300 000 habitants. Il y en a aujourd'hui 10 fois plus. Et donc il faut innover. Il faut innover avec des moyens de communication sûrs et également écologiquement neutres en carbone. C'est le cas aujourd'hui. Et j'en suis très heureux. dia hita tamin'ireo fanehoan-kevitra maro fa samy mitazona ny heviny hatrany ny mpitondra fanjakana sy ireo mpanohitra manoloana an'ireo tetikasa rehetra izay ataon'ny mpitondra antsika malagasy. Raha tena mandinika tsara nefa dia tsapa fa ny mahafinaritra ny lara-pahamehana mibahana eto amintsika raha ho an'ny fitondrana amin'izao sika amin'ny teny izao fa tsy ny mahasoa. Izay sy indray ary ny vidéo antsika androany, azadiny manao j'aime ny vidéo sy misabone amin'ny chaîne, misaotra antsika rehetra nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.